Faly miarabantsika tsiraiavandrehitra tsy tia alahady maraina fa efatra amby roapolo ny volana novambra ity. Miarabanao ihany koa isa-tokantrano izay manaraka izao fandaharana izao ary mirary ianao mba azo fitahiana manokana, azo hery manokana hatrany amin'ny mpanarahana ny ten'Andriamanitra. Alohan'ny hidirantsika ny amin'ny mofonainan'io dia efa afaka isika. Anay tsara indresany lanitra mbola velom-pisaoranao izahay ny amin'ny fotoana sy ny fahafahanay manokana miantso ianaranao ankehitriny. Irina hiatrany ianao mba hiasa amin'ny fiainanay. Ka ny fotoana tahaka an'izao anie hahatonga anay hiroso bebe kokoa ny fanarahana anao fa indrindra hahatsiaro ihany koa fa mandalo izao fiainana izao ka mila maka ny fahasoavanao avy hatrany izahay. Indray ny teninao izay ankehitriny dia metezinao hiasa nivonay tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Lohateny mofinainantsika androany dia manao hoe maneho ny fitiavan'i Kristy. Nalaina amin'ny Jaona toko 20:1-20 manao hoe ary hoy indray Jesosy taminy, fiadanana ho anareo tahaka ny nandranoray ahy no hanirahako anareo kosa. Amen. Aoka hokatsahantsika ny fotsika manontolo ny ahalala sy hankamamy ny fahamarinana mba nehoantsika an'izany amin'ny hafa arak'izay toetra an'izany eo amin'i Jesosy. Ilaintsika ny mikatsaka ny ahalala ny lalàn'Andriamanitra sy hiasa amin'ny fanohitra amin'ny fitiavany tena ary ny vavaka tokony ataontsika tsy hakojanona dia ny hananantsika ny sain'i Kristy. Ny fimpanjinana an'i Jesosy sy ny toetra ny mahateo-tia no ahatonga antsika ovaova nahaka ny endriny, omeny fahasoavana izay rehetra mitandrina ny lalàny sy manao ny sitrapony ary mandeha amin'ny fahamarinana. Iangaviaka nareo izay manana ianaranareo voasoratra ao amin'ny bokin'ny fiangonana amin'ny mahamambra mendrika mba ho mendrika tokoa noho ny fahamarinan'i Kristy, ny famindram-po sy ny fahamarinana ary ny fitiavan'Andriamanitra no hampanantenana ny olona manetry tena sy toritory fo. Talanjona ny lanitra manontolo raha mahita ny olona tsy miraika sy mangatsiaka ary tsy rototra anatrihan'izany fitiavana izany. Efa nangonina hatry ny ela ny haren'ny fahamarinana izay tsy manam-petra, tsy misy fanehoana mety mahalaza ny habetsany sy ny velaran'izany harena izany, miandry ny fangatahan'ireo izay tia azy izany. Ireo vahoaka an'Andriamanitra sisa no tokony hanangona an'ireo vatosoan'ny fahamarinan'ireo ary hanome an'izany ho any izao tontolo izao. Ny fanahy mahatoky tena sy mahafiatoka kosa dia mandatsy handray an'izany harena izany. Fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra an'izao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Tsy hairefesina io fitiavana io ary tsy misy teny mahalaza azy. Fitiavana izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra amin'ny saintsika izany. Irian'Andriamanitra ny hifankatiavantsika, isika izay vahoakany tahaka ny tiavan'i Kristy antsika, asainy manabe, asainy manofana ny fanahy ho amin'izany fitiavana izany isika. Aoka haneho ny fahatanterahan'i Kristy amin'izao tontolo izao isika izay efa tonga mpandray anjara amin'ny fahasoavany. Tokony hanao an'izay nataon'i Kristy ho andray isika, tokony haneho ny toetrany. Ny irina dia haneho an'izany tokoa ny isika amin'ny toerana rehetra misy antsika, tsy ho adinontsika fa manana mission manokana isika nomeny Tompo antsika. Ary indrindra ilay didiny manao hoe tahaka ny nanirahan'ray ahy no hanirahako anareo kosa. Amen. Raha ny malalo misaotra anao izahay ny amin'izany teninao izany. Tompo ampio izahay mba ho mpanompo matoky amin'ny fanarananao. Izara ihany koa ary mbola fitiavana ao anatinay, fitiavana izay avy aminao irery ihany, ary aoka izany fitiavana izany nahafaka anay amin'ny fanaovan-dratsy fahafahanay mibanjina hatramin'ny hafa ary mizara anao amin'ny hafa. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Salam,
Alleluia.